filomarika ravalomanana namaly ny fanasany masovo britannika. Lalam-pandrenan'ny Repoblika fahaefatra aleo ravaina fa tsy mbola najaina. Tanjony fampandrosoana maharitra lovain-jafy mbola lavitra ny ezaka ho an'i Madagasikara. Talata fa 7 amby roapolo ny volana Jona ny taona 1 amby roapolo sy 4 arivo. Amin'ny kafaliany indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy no entiko hiarabananao amin'izao alina izao manolotra ny araba ary no sady manasanao sahady hanaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fa 7 amby roapolo ny volana Jona dia andro fankalazana ny fitsingerenana ny taona nahaterahan'ny mpanjaka vavy Angletera. Ho antsika teto Madagasikara dia tetsy amin'ny masovony Angletera no nankalazana izany. Tonga namaly ny antso sy ny fanasany masovony Angletera moa ny filomarika ravalomanana. Asinandria malala sy tokra marla. Namaly ny fanasany masovo britanika eto Madagasikara ny filomarika ravalomanana androany. Niaraka amin'ny fety sy nankalaza ny tsingeritaona nahaterahan'ny mpanjaka vavin'izy ireo. Noresahany tao anatin'ny lahateny ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanampiana ho an'ireo avatsika any atsimo ary ny fanamafisana hatrany fifandraisana a Madagasikara. Manam-pirofo ny fihetsiky ny masovo toy izao fa mbola manana ny toerany lehibe eto Madagasikara ary indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny filomarika ravalomanana. Ratsaivina nadritra ny fitondrana ravalomanana dia niarany asa akaiky tamin'ny firaisambe iraisam-pirenena ity filoham-pirenena teo aloha ity. Ny rafitra iraisam-pirenena momba ny famatsimbola toy ny banky iraisam-pirenena ny FMI moa no tena niasa akaiky niaraka taminy ka nanampy betsaka azy tamin'ny famahana ny trosa rehetra babeny Madagasikara. Tsara ny manamarika fa tsy misy firenena afaka iolon'olona na tsy manana masovo ka afaka mandroso. Tsy maintsy ezana ny fanerasera sy misokatra ahafahana mifampizara traikefa. Natanjaka tokoa ny diplomasia malagasy tamin'ny tondrana ravalomanana ary efa natomboka tamin'izany ilay hoe diplomasia ekonomika ka nampiasana hitady mpiara-miasa sy mpamantsy vola ireo masovon'ny Madagasikara tany ivelany. Ratsaivina hatrany dia tamin'ny fitondrana ravalomanana no nanana tahiry vola vahiny betsaka indrindra ny banky foiben'ny Madagasikara. Efa nananika ny 3 miliara dolara ny teti-bola amin'ny fanjakana ny taona 7 sy 4 arivo sy 9 sy 4 arivo. Fa raraka nefa nambara teto omaly dia nisy nidinika ny fanaovan'ny lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara indray matomarika ravalomanana tamin'ny pahay-lalàna mikasika indrindra ilay lalàna 1 amby roapolo sy 4 arivo sipika aotraotra enina manova ny satan'ny mpanohitra. Araka izany dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny pahay-lalàna iraisam-pirenena ho an'ny androany. Nampatsiahany izo ny mpanohitra araka ny lalam-pandrenana izy ireo no sady nanazava ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny farany herinandro lasa teo. Satria araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana andiny faefatra amby folo dia hoe ny lalam-pandrenana no miantoka ny ijoro mpanohitra amin'ny fomba demokratika. Dia voalaza koa fa aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vondrona politika mpanohitra, amafisiko tsara hoe vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehiben'ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fifanarana dia ny lehiben'ny vondrona politika mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin'ny lasa-bato no hiverina ho lehiben'ny mpanohitra. Tsy izany nefa ny zavatra mitranga. Nisy lalàna tamin'ny voalohany hoe lalàna 2011-013 momba nisy sa tamin'ny feny mpanohitra dia nanaja n'io lalam-pandrenana io ihany io lalàna io ary nanamafy ny andraikitry ny mpanohitra satria ny mpanohitra dia karazana contre-pouvoir sy équilibre en pouvoir. Kanefa voalaza tsy nisy resaka hoe vondrona politika atao anatin'io ny zavatra mitranga, tsy misy resaka vondrona politika manana zo sy andraikitra voalaza n'io article 2011-013 io sady io raha teo moa na dia voaka ary io lalàna io tsy nisy décret d'application na kely varavety ary. Io nefa ny azontsika lazaina fa hoe fandraiky kokoa amin'ny voalazan'ny andin'ny faefatra amby folo ny lalam-pandrenana. Manaja ny lalam-pandrenana io tsy misy tateoriana dia inona zavatra hita vondrona parlementaire. Zany hitantsika ao anatin'ny lalàna mivoaka rehetrarehetra sy ny zavatra mitranga vondrona parlementaire dia novaina dolodolo zany ny voalazan'ny zo fototra ny lalam-pandrenana novaina dolo dia nilazaina fa hoe nomena ny vondrona parlementaire dolo ny zo sy andraikitra ny vondrona politika tokony ho azy. Zay ny mampagaga.
ary amafisin'le didy vao nivoaka voaingana teo hoe lasa izy indray zany a lasa nivondrona parlementaire indray zany a no resaka ao ka izany dia ary tena manamafy izy hoe io article 4 lalam-pandrenana io zany a dia ny esprit io izy a dia hoe vondrona parlementaire anao teniteny foana izy satria tsy zany mihitsy mazava be le texte fa hoe vondrona politique dia lazany fa hoe vondrona parlementaire zany hoe mitsambikina ny vondrona parlementaire daoly a ny zosy andraikitra tokony homena ny vondrona politique zay aloha dia zavatra tsy mety zany natao hoe fanitsakitsana ny lalam-pandrenana ary tsy vita ny fanitsakitsana fa fanaovana tsinitsinina ny zony mpanotra ny vondrony mpanotra ina moa ny antony anaovany an'izany diso tanteraka zany ny zavatra hitantsika ary ny didy mivoaka ankehitriny ao amin'ny 7 hoe napiny koa zany hoe alana ho ny mpanotra extra parlementaire tena mampimebe zany izy moa reto extra parlementaire tiany lazainy zany zany hoe ny mpanotra ivelany parlement zany dia tena manitsakitsaka ny lalam-pandrenana dia mazava tsara nefa ny voalaza amin'ny savaranondony lalam-pandrenana ao amin'ny 5 fa ny antony joroany lalam-pandrenana io a dia matsapa ny vahoaka fa ny tsy fanajana lalam-pandrenana na ny fanitsiana azy mba namafisana ny fahefan'ny mpitondra nefa tsy mitondra vokatsohan'ny vahoaka ny antony na mahatonga ny krizy raha vao hitsakitsaka io a dia izany mahatonga ny krizy miverimberina ka noho izany a tokony hoe ajaina ny zony mpanohatra fa hita mihitsy fa hoe amin'ny zavatra mitranga ankehitriny a hita mihitsy fa hoe tapenambava tanteraka mpanohatra amin'ny tsy fahalalany teny sy maneho ny heviny ao amin'ny fitondrana ny firenena vao hitsakitsaka ny zony ary tsy misy ny demokrasia zay ny mampalahelo amin'ilay izy zany hoe vao hitsakitsaka ny demokrasia vao ny ina moa izy ny lalam-pandrenana dia nitsakitsana lalam-pandrenana tsy nyrarahina mihitsy a misy violation grave ozy ny teny baiko violation grave de la constitution zay le izy dia hitantsika fa nisy fandikana vilana koa ny nina natao an'io 4 io lazaina fa hoe any parlementaire io tena fandikana vilana mihitsy satria mazava be mihitsy ny voalaza ao hoe aoriana fifidianana tsolombava-bahoaka ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehibe ny mpanohitra zany hoe raha ohatra ka hoe fitinao amin'ny zareo parlement zany dikan'izany a dia tena hoe ailika tanteraka mihitsy zany a ny andraikitry ny filoam-mpanohitra amin'izao fotoana izao nefa tsika dia nanaraka ny mpanohitra dia nanaraka ny voalaza ny 5 antsipriny vita le izy a dia nanendry ny lehibe ny mpanohitra izahay ny RMDM satria ao anatiny a dia tena hoe ara-dalàna ary ofisialy le izy nefa tedavina hovana tanteraka ny lalàna mifeh hatramin'izay zay no zavatra hitao ka noho izany a dia natao fandikana vilana ary nininy natao mihitsy io 5 io hoe nadika vilana le izy zany dia fanitsakitsana ankitsirano ny lalam-pandrenana noho ny tsy fahaizan'ireo amin'ny HCC angamba azafady mitodika aminareo a fa vakio tsara ny voalaza ny 5 a fa tena manitsakitsaka ny lalam-pandrenana ianareo ka noho izany a tsy fantatray ina mahatonga an'izany move ny tsy fahaizanareo incompétence sa move sanatria misy faneriterena na tsy indry tany hoany fa tena mamenatra mihitsy a ka tsy afaka ilazy nareo io lalàna io a na hovanareo tanteraka ny lalam-pandrenana atao révision na hovana tanteraka mihitsy a dia ampidirao ny vondrona parlementaire raha tianareo fa aza mananao foana zay ny tiana ambara aminareo aza mananao foana tsy azo atao velively a araka ny lalàna iraisam-pirenena tsy azo atao velively manitsy ny lalam-pandrenana tsy anjaranareo zany application mapiatra ny lalam-pandrenana fa tsy azo ataonareo velively any manitsy azy anjarany révision de la constitution manao an'izany fa tsy ianareo manao an'izany na tsy azo ataonareo velively koa manao interprétation vilana mazava tsara rehefa milaza ny article 14 fa hoe
ny vondrona politika mpanohitra dia manindry ny lehibe ny mpanohitra aoriana fifidianana sy nymbavambahoaka tsy azonareo vany hoe ny vondrona parlementaire etsetra etsetra tsy azonareo ataon'izany mihitsy ka noho izany a misy tsy fantatro mihitsy fa hoe na misy incompétence na misy tsy fantatro fa dia tsy anjaranay aloha miampangana na tsy fahaizana zay ny angamba no tiako lazaina amin'le momba ny zavatra io ka noho izany a ny didina voakanareo voainganareo a dia tsy mifandraika amin'ny andiny fahefatra ambifolo io a fa ny sakitsana constitution a tsy azo atao velively a raha tsy amin'ny lalan'ny révision ary ny hoe fanitsiana azy tsy azonareo ataonareo koa ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana tsy mitondra vokatsoan'ny vahoaka zany araka ny voalazako teo aloha tsy maintsy mitondra vokatsoan'ny vahoaka ny zavatra atao araka ny voalaza teo aloha ao amin'ny savaranonandony lalam-pandrenana ao andiny fafito ary izany nge no antony krizy miverimberiny raha mbola niohatra zany nareo dia mbola isy krizy indray nefa io ny tena elana ary io no nahatonga nanaovantsika n'le nampidirana ny andiny fafito ao amin'ny constitution hoe tsy azo atao mihitsy zany zavatra zany nefa mbola ataonareo ka noho izany a dia aveo koa tsy vitan'izany fa misafotofoto be mivoaka ny lalàna anankiray a dia aveo indray a lazaina fa hoe alana ny extra parlementaire tsy ny mpanohitra extra parlementaire no afaka miditra ao ka iza zany mitondra ny tany sy ny firenena aty raha tianareo fa hoe isy zavatra maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena développement durable dia tsy maintsy miditra ny mpanohitra ny antoko mpanohitra satria ny vondrona politika satria io natao hoe contre pouvoir hoe afaka manitsy ny zavatra lazainareo a afaka milaza maneho ny heviny a etsetra nefa raha jerena daholo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao a dia fitapenam-bava le izy ary tsy vita ny fitambenam-bava fa écartement tena esorona mihitsy a tsy hiditra ao a ny vondrona politika dia izay no mampalahelo amin'izao zavatra izao a satria sady manitsakitsaka ny lalam-pandrenana sady miteniteny foana mamoaka didy mivaralila dia tsy fantatro dia tsy haiko tsony lazana azy hoe mauvais incompétence ve le sahinina tsy fantatray fa dia mangataka aminareo zahay a zay aloha mbola isy zavatra ho ataonay fa tsy mbola mbaranay amin'izao fotoana izao a fa dia ho démontrenay point par point mihitsy a ny tsy mapety ny didy rehetrarehetra navoakanareo nandritra iny valandresaka ho an'ny mpanao gazety iny ihany koa moa dia nitondra fanazavana mahakasika ny fomba fanovana ny lalàna isaky ny mesika eto amin'ny firenena i maître haô lalàna ihany koa maître haô ilira zafinjatovo ho an'ny androany nambarany fa omainy afonatsangany ny fitondram-panjakana amin'izao fiesika aseon'izao Germain-Nomenjanary sy Andra Kotomalala. Tsy azo iodivirana ny mahalehibe ny mpanohitra any filomarika Ravalomanana hoy ny mpahay lalàna ho ilira zafinjatovo legitime ary légal ny filomarika Ravalomanana satria izy no faharoa nahazo vato betsaka indrindra tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo ara-tsy toetra no asehon'ny fitondranana amin'ny fanovana io lalàna feny mpanohitra io ho iatrany ity mpahay lalàna ity. Tsy misy olombelona anankiray a everitsika tokony hoe hanalina zany lalam-pandrenana zany a raha tsy amin'ny fanaovana référendum fa raha lalàna fotsiny na loi organique fotsiny amin'izao nefa ambony zany loi organique zany amin'ny hiérarchie des lois a fa tsy mahaova mihitsy les constitutions mihitsy zany ka maninona no karaha loi organique na novanareo constitution amin'izao fotoana zao fa hoe ailika lehibe amin'ny mpanohitra zaho tsy satria fa nanjavaina nabaviko teo izy teo a mazava be dodolo rehetra momba lalàna teo fa za fotsy mametraka le hoe sao de tsy mety re olona sao de mananao foana mamenatra zay efa menatra zay reny mazara matetika amin'ny tena efa menatra mihitsy reny miaraka hoe malagasy mitovy amin'ireo olona reo dia aleoko manao komorianina amin'izao fotoana zao fa tsy rariny tsony hoe le mamenatra le hoe vous êtes quoi maître taloha nanao hoe apotsiko otra zao tratrako zao je suis malgache je suis fier d'être malgache amin'izao fotoana zao zany ianao ina dia naotra zao hoe j'ai envie d'être comorien satria menatra no nataon'ireo mpitondra reo ka noho izany mahalala menatra mahalala mamaky teny mahalala mitondra firenena satria tsy karakara ny tenanao sy ny vatanao sy vady aman-janakanao anaovanao CV ao fotsiny nametrahananao ao fa hoe
ahoana ny ososo tsara ao reto vahoaka reto satria ireo nametraka anao teo za raha mieritreritra te-mametraka fantena inona ary nataonandrareo mety misy ravalmanana io manaikitra avy eo sa maninona toatra fahitako hoe toatra tsy mpanaikitra zany le olona io ka maninona natahorana zany hoe mety ho lany ve io olo any arinany noho ny zava-misy zany efa miteny hoe lany io satria le toetra nareo amin'izao fotoana zao no mahalany an'ny olona io satria atosikinareo le vahoaka ho tiany marque ravalana satria il devient victime noho ny toetra ratsy ataonareo mampaleliny lasa any amin'ny ravalimany dao ny fon'olona tsy fitiavan'ny olona noho ny ataonareo a dikan'izay dia ny hoe nareo ihany nanosika ny olona tsy ho tianareo itsony fa manosika ny olona ohatran'izay zany le zavatra misy amin'izao fotoana zao fa azadino fa raha pitso afaka pitso ary tsy maintsy ho second ny groupe IRD tsy maintsy faharoa ny mpitondra amin'izao fotoana zao rehefa misy fidianana manaraka any izy indrindra ny tomany amin'izay fotoana zay hoe andray avereno le taloha afaka atao maka atao parlement zay afaka maniveriny fa maninona moa navela te velany fotsy zay fa tsy mahaza atao atao parlement zay tsy fapetraka zavatra io izy voan'ny zavatra natao zany hoe mainy afina tsangana izy zany viraviraina ny lalam-pandrenany eny fa na ny HCC natao iaro izany aza dia nanaiky ny fanitsakitsahana izany lalam-pandrenana izany lalàna mbola tsy nisy fampiarana ny lalàna 2011-013 izay natao tamin'ny 7 volana septambra 2024 saingy novaina mba ho metimety amin'ny tombotsoan'ny mpitondro fitsapa-kevy-bahoaka no satamfe ny fanovana lalam-pandrenana ho iatrany ity pahalalana ity fa tsy fampiasana maro anisa eny anivony anteny miram-pirenena tahaka ireny mpanao gazety maromaro avy amin'ny orinasa gazety vahiny eto Madagasikara no nanao fanambarana miaraka omaly makasika indrindra ny fanaratsiana atao amin'ny mpanao gazety ny France 24 Gaël Borgia makasika ny zava-misy any Ambovombe Androy navoaka ny tsy farany izay manotoina ny fitondram-panjakana Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince no mamitana amintsika ny andindinina izay misy avokoa ny karazana compte miafina rehetra manaratsy endrika sy manaratsy ny mpanao gazety Gaël Borgia ity farany izay namoaka horonan-tsary atao amin'ny pejy Facebook ny 12 Jona teo fa hoditrombo no mba sakafo ny olona tratrany kereny Ambovombe Androy ny paritaka atao amin'ny tamazotra Facebook nanomboka teo ny fanaraitsiny ity mpanao gazety ity manomboka ny fanaovan'ny asany izay nokianina hatramin'ny fomba nazahoany ilay loka Pulitzer manoloana izany namoaka fanambarana ny iraisany ireo mpanao gazety avy amina orinasa gazety vahiny manohana ny Gaël Borgia no sady maneho ny alahelony ihany koa no ny fanaratsiana diso tafoatra atao amin'ny mpanao gazety mazava ny andreo mpanao gazety avy amin'ny orinasa gazety fantadaza sy lehibe manerina izao tontolo izao ireo fa fanadihadiana voaporofan-tsary no adihadiana tsara ary maro potitra sy efa no amarinina no navoaka ny Gaël Borgia mpanao gazety ny France 24 mirakitra ao anatin'ny 17 lalàna feno serasera fa malalaka ao ny mpanao gazety ny loharano-baovao rehetra ary tsy azo sakanana ihany koa nampitso ny voan'ilay horonan-tsary anefa nanomboka ny fanaratsiana ary nilaza aza ny vaovao ofisialy sy horonan-tsary navoaka ny fanjakana falangy ary notambazany Gaël Borgia ireo olona nanaova ny fanadihadiana mba inana hodtromby manamelika ny fomba ratsy ampiasaina tamazotra tserasera eto Madagasikara ireo mpanao gazety vahiny ireo manamelika ihany koa ny fanaratsiana fahatany ny asan'ny mpanao gazety ny asam-pilaminana tsy misy sankatsakana no angatan'izy ireo ary ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety araka ny mirakitra anatin'ny andin-dalàna faraky amby folo mangataka ihany koa ny anajanona avy hatrany ny fanaratsiana samihafa atao amin'ny Gaël Borgia tsy tanjana ho izy ireo nitondra fanakorontanana eto Madagasikara atao reny zavantranga moa dia nanambary ireto mpanao gazety ireto fa mety ho ampiahiany makasika ny hainy Gaël Borgia izay manao ny asany nanao fanambarana ihany koa ny tale général ny télévision malagasy mpisolo-toerana mamaly ny fanambarana nataony mpanao gazety vahiny misavaly miasa eto Madagasikara ireo makasika indrindra indrara Gaël Borgia iny Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince atrany guerre de communication indray no misy amin'izao eo amin'ny tompona andraikitra ny serasera malagasy ny mpanao gazety vahiny miasa eto Madagasikara vao nivoaka ny fanambarana nataon'ireo mpanao gazety vahiny misy savalo avy amina orinasa gazety lehibe maneran-tany namaly izany ny tale général ny TVM mpisolo-toerana ankoatra ireo compte miafina marobe manaratsy ny Gaël Borgia vao tontohina ny anao manjerim-panjakana ho ny fanambarana ny paritaka tamin'ny tamazotra tserasera ka voatery ny tompona andraikitra ambony amin'ny TVM mamiteny tsy voatery ho marina avokoa izy ny fanadihadiana ataona mpanao gazety vahiny
na koa diso ny fanadihadiana ataonao mpanao gazety eto an-toerana. Nambarany ity tompona andraikitry ny TVM ity fa tokony nanontany ireo mpanao gazety tany Androy mahakasika ny zava-misy any an-toerana i Galborgia. Misy tokoa izy nikerehany Atsimonosy saingy misy ihany koa ny foto-drafitra sanatsangana ka tokony ho hitan'ireo mpanao gazety manao fanadihadiana any. Mazava ny fanambarana vaovao fetra ihany asan'ireo mpanao gazety vahiny ireo eto Madagasikara. Toa fanehoan-kevitra amin'ny fony politika ary mifony fiantsiana no nataon'ireo mpanao gazety vahiny ireo ho ny fanambarany TVM. Marina moa fa mbola nisafidy ny tsy teny sy aneo hevitra ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety momba ity raharaha ity hoy Gérard Rakotonyirina. Fa ny lafim-baovao fatanteraka kosa indray dia tsy nisy fiovoarana na ny totongana mihitsy aza ny ankamaroan'ireo teboka mifandraiky amin'ny fanjarian-tsakafo izay tokony hotratrarin'ny Madagasikara ao anatin'ny tanjony fampandrosoana maharitra lovainjafy na ny ODD hoy ny vovonam-pirenena iray ho an'ny androany. Marina Andriantsoavy eo amin'ny feony Asin'Andriamalala, rindran-tsary ny Tokra Marla. Raha ny teboka faharoa na ny ODD2 izay miompana mivantana amin'ny hetsika rehetra ho amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia mbola voasikajy ao anatin'ireo firenena tena tafalatsaka lalina ao anatin'izany tsy fanjarian-tsakafo izany isika eto Madagasikara. Raha eo amin'ny 30 isanjato matsy no farita firenena mikambana ho atoniny dia eo amin'ny 27 isanjato ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika araka ny atotanisa navoaka ny mix ny voaka farany. Nisy fienana io atotanisa io satria 70 isanjato talohan'izao saingy tena mbola mitangana be kosa raha ampitahena tamin'ny atotanisa ny voaka ny taona 770 tamin'izany fotoan'izany mantsy dia 40 isanjato ny tany tsy fanjarian-tsakafo teto amintsika. Olona miisa 10 tapitrisa ny voakasika tamin'izany raha toka tafakatra 10 tapitrisa ankehitriny. Nitondra tatitra momba ny dingana vita Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny tanjony fampandrosoana lovainjafy androany ny vovonam-pirenena ina ka nifantoka tamin'ireo teboka valo mifandray mivantana na ankolaka amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny famelabelarana nentin'izy ireo. Aty amin'ny folo taona mialohan'ny farana n'ilay teny rano sika izany hoe amin'ny taona 20 tokony efa hotratra daholo izay tanjona izay napetraka izay. Fotoana zany zao ahafahana manitsy na manatsara andro paikady entina hanatrarana izay tanjony fampandrosoana lovainjafy izay mba ahafahantsika manatratra ny indrindrindrindra ilay ODD2 izany hoe ny fanjarian-tsakafo ho an'ny rehetra. Manao antso avy zany zahay ny voalohany indrindra hijerena izay fanatsarana ny paikady izay faharoa mbola ao anatin'ny fanatanterahana n'ilay drafitra asa-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo isika na ny mpinany droit fotoana izao ahafahana manamafy an'izay ady izay mametraka drafitra asa maty-paika mba ahafahantsika miara-manatratra n'ilay tanjony fampandrosoana lovainjafy ary farany izay efa matetika moa averimberin'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena hina foana dia ny fandrindrana n'izay asa izay mba tsy andringa na sanatria andehily izay fanatrarana ny tanjony fampandrosoana lovainjafy izay. Mariana moa fa teboka valo ao anatin'ny tanjona fampandrosoana lovainjafy no misy ifandraisana amin'ny ady ho amin'ny fanjarian-tsakafo ka isan'izany ny ady amin'ny fahantrana, ny fanabeazana tsara kalitao, ny fitovinjoany lasin'ny vavy, ny rano fidiovana sy ny fanadiovana ary ny ady amin'ny fiovaovany ditro ny andro. Ny pejy ny fahasalamana kosa indray dia tsy ampy ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny hôpitalin-jazakely tsara lalàna. Tsy maharaka ny hôpitaly manoloana ny fahabetsahan'ireo zaza sy ankizy mila fitsaboana. Ando miaratiana sy Tahiry Aina. Tsy maharaka ny hôpitaly manoloana ny fahabetsahan'ireo zaza sy ankizy mila fitsaboana. Ampolony isan'andro no tsy maintsy miditra hôpitaly ankoatra ireo mandalo mitsabo teny. Raha ny etsy amin'ny hôpitalin-jaza tsara lalàna, ny aretin'ny tao vampise fona, tazo ary ny areti-pivalanana no tena mpahazo ny zaza. Latsaky ny 5 taona ny ankamaroan'izy ireo raha ny fanazavahan'ny mpitsabo. Ankoatra ny fisiany ireo tranga fahasarotana, olana goavana mbola sedrain'ny hôpitaly ny tsy fampiana eo amin'ny fandraisana an-tanana ireo marary. Resaka fahadiovana foana aloha voalohany, dia faharoa ihany koa raha vao ohatra ka misy aretina kely na mampiaya dia tsara foana manantona mpitsabo. Matetika tsina aty amin'ny lefa tena mivezivezy be mihitsy le any amin'ny aretina mivezivezy be le ray aman-dreny any amin'ny mpitsabo isan-karazany, izay vao tonga eto amin'ny hôpitaly dia lasa sarotra le izy
fa tsara ihany raha ohatra ka hoe raha tena hoe mafimafy le aretina tonga dia makatsy amin'ny hôpitaly mba tsy tranga izay fahasarotana zay. Raha ny zava-misy eo amin'ny lafin'ny fitsaboana sy ny fahasalamana dia toy izao: tsy ampy fitaovana ny hôpitaly, lafo ny fanafody, andoavam-bola avokoa ny fitsaboana rehetra, ny fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka nefa mitombo isan'andro, tsy misy ny fanamorana anokandretra no mizaka antserany aina. Isan'ny mandalo fahasahirana natanteraka izao ity renim-pianakaviana ity, jovity eto-antoerana ny fandidiana anjanany, tsy ampy ny enti-manana, mangony fotsiny fivezivezena amin'ny fikarakarana taratasy samihafa ahafahana miatrika ny fandidiana ny ivelany. Aretim-po mahazo anazy dia teraka volana sy tapany izy vao niditra hôpitaly izay dia tena nosiala aloha izay voalohany niditra hôpitaly dia nanao eko fandroza vao notenen'ny dokotera hoe tsy sitrany eto intsony fa mila alefa ny ivelany fa tsy maintsy ho didiana dia mety ho sempotra matetika ozy izy dia sempotra izy izao dia izany ny antony idiranay hôpitaly aty indray dia miandra amin'ny fotoana andehanany sisan'izay fa efa mikarakara dossier izao. Le fidirana hôpitaly lava aloha resaka arabola dia eo amin'ilay fikarakarana dossier ihany koa misy vola ilaina betsabetsaka ihany amin'ilay andefasana anazy ny ivelany. Hoentina ampiroboroboana ny fahasalaman'ireny sy ny zaza etsy amin'ny hôpitalinjaza tsara lalàna. Nanolotra fitaovana maro toy ny concentrateur d'oxygène, mitentina hatrany amin'ny 520 tapitrisa ariary ny fikambanana iray. Notolorana tamin'ny fomba ofisialy androany izany. Azo heverina araka izany fa nampibetsaka ny hôpitaly amin'ny fandraisana ny tanàna ny marary ireto fitaovana ireto no hanamora ihany koa ny fanatanterahana ny asa. Ny pejy ny fanatanjahantena dia efa milamina sy mipetrapetraka avokoa ny fanomanana rehetra ahafahan'ireo ekipa pirenena malagasy sokajy 3 amin'ny taranja rugby hiatrika ny lalao samihafa tao any Nairobi sy Abidjan, hitazomana sy hiadin-toerana amin'ny lalao fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany eo amin'ity taranja ity. Raha ampitso, ireo delegaciona maherin'ny 20 no hiala eto an-tanindrazana. Ando miaratiana sy tahiriniana hatrany. Rampitso no anainga ireo delegaciona malagasy ny ekipa pirenena eo amin'ny taranja rugby hiazo an'i Kenya, ny maki sokajy lehilahy U20 sy ny sokajy vehivavy senior anao ny lalao any Nairobi. Raha ny Abidjan kosa ny lehilahy sokajy olon-dehibe na senior. Ho tontosaina ny faharoa ny volana jolay ho avy izao lalao voalohany fanandrinana ny Senegal sy ny maki de Madagascar sokajy junior amin'ny lalao trophie Barthez. Ary ny fahen'ny volana jolay kosa ny Jona amin'ny Kenya ny ekipa pirenena malagasy. Lalao ifanotsanana hiadina izay ho tompon-daka eran-tany sy tompon-daka an'Afrika ireo lalao samihafa ireo. Sambany mba misy an'izao hoe délégation anankitelo, ekipa nationale anankitelo, kategoria anankitelo zany no andeha hivoaka hiaro ny voninahim pirenena. Zany hoe raha ny zavatra nytenenina teo zany na ny junior teo na ity an'ny lehilahy ty zany dia efa tena éliminatoire ny coupe du monde fa tsy hoe phase préparatoire na ady moramora fotsiny no miandry andreo ankizy reo zany fa efa niveau international daholo zany no miandry andreo ankizy reo zany. Tsara toerana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby. Tsy mihoatra ny larana fahatelo no misy ny sokajy vehivavy aty Afrika. Mila fanohanana avy amin'ny rehetra araka izany izy ireo hiaro ny voninahim pirenena. Mba jereo tsara ne zao manao champion d'Europe ny olona na resy ary ny ekipany dia tohanany foana. Ohatran'izay ihany koa na ny atsika ny ekipa eto Afrika koa zany dia anao reo na iny nataondreo raha misy te kritika dia teneniko hoe inona ny zavatra tokony ho atao zany mba tsy aplafonantsika eo amin'ny faharoa fahatelo faefatra eo fa tsika ne aty Afrika ne ka zay filaharandreo ankizy reo faharoa fahatelo faefatra zany ny voantsika raha rugby eto Afrika. Vonina tanteraka tena hoe tena ampitiavana raisina hoe inona ny fanampiana ataonareo mba azotsika champion d'Afrique sy andeha hiakatra amin'ny niveau international dans le monde zany. Tiako lazaina amin'izany éliminatoire en coupe du monde reo, éliminatoire en jeux olympiques nataony vehivavy teo. Zay zany ny zavatra tandrona hoe ho tafakatra anao coupe du monde sy tafakatra anao jeux olympiques. Zay ny tanjona tokony ho tadiavintsika.
eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatragno dia niako ny lalao ampahavalon-dalana amin'ny fifanitsanana euro 2024 izay notanterahina Omalial no entiny Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala aminao amin'ny ity vaovao manaraka ity. Anisan'ny tena nisongadina tamin'izany moa ny faharesena ekipa pirenena Frantsay izay nibatany amboara tamin'ny lalao mondial farany teo. Tapitra ny nofinofo an'ny ekipa pirenena Frantsay amin'ny fifanitsanana euro 2024. Lavon'ny Suisse tamin'ny alalan'ny fandakana tir au but la Frantsa rehefa niditra tamin'ny fanalavam-potoana ka isa 3-3 no nisarahana teny ambony kianja. Maty avokoa ny baolina 5 ho an'ny Suisse raha toka tsy nahatafiditra ny baolina 5 ho an'ny la Frantsa ilay kitany baolina kitra Frantsay Kylian Mbappé. Azo lazaina ho ny ady ny lalao teny ambony kianja na dia hita ho somary nanindry azy ary Benzema sy ny ekipany. Nitarika tamin'ny sarainy ohatra ny Suisse tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Nanasala anisa kosa i Karim Benzema tany amin'ny minitra fa 7:50 ary napiditra ny baolina faharoa tany amin'ny minitra fa 8:50. Napiny Pogba izany tany amin'ny minitra fa 4:70. Tsy nanaiky lembenana nefa risakirisin'ny namany ka nanasala anisa 3-3 tany amin'ny minitra farany. Tany amin'ny fandakana tir au but araka izany no nitsana ry zareo Frantsay izay tompon-daka maneran-tany farany amin'ny taranja baolina kitra. Tantara mipetraka kosa ho an'ny zareo Suisse satria sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra no tafiakatra tamin'ny dingana pahefa-dalana tamin'ny fifanitsanana iraisam pirenena taka izao izy ireo. Isan'ny lalao andrasan'ny maro ihany koa androany amin'ny 7:00 ny fifandonana eo amin'ny Angleterre sy ny Allemagne izay ao anatin'ny ampavalon-dalana amin'ity euro 2024 ity ihany koa. Ny pejy maresaka iraisam-pirenena dia mitombo hatrany ny isan'ny firenena tsy afabela amin'ilay variant delta ny Covid-19. Anisan'ireo firenena efa ahitana tranga sy mitondra faisana amin'ity aretiny ity izao ny firenena ao Europa. Akoatra ny fanahina amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia miteraka fizarazarana noho ny lafiny ara-toekarena ao amin'ny vondrona Europeana ihany koa. Mialirary nombana sy Manorandre Malala. Manany amin'ny fidiran'ireo mpizahatany Britanika any atsimon'ny Europa i Paris Berlin ka mangadaka ny anaovana ny ezaka fandrindrana mba hiadiana amin'ny fiparitahan'ilay variant delta izay efa mianaka tanteraka amina firenena tsy latsaky ny 20 amin'izao fotoana izao. Manoloana ny tahotra ny tivalana retina izay tsy ino na fahanarana vaovao no mena ilay variant indiana ihany dia miteraka fifanenjanana amin'ny fitantanana ny sistany ivelan'ny vondrona Europeana izany. Niteraka adevitra betsaka izay fizarazarana izay tamin'ny fiandohan'ny tivalana retina ity ary izao niverina izao indray tamin'ny herinandro lasa teo nandritra ny fionana tampony nataon'ireo firenena Europeana tany Bruxelles. I Allemagne sy Frantsa mantsy dia te hitandrina mafy manoloana ireo mpizahatany Britanika izay ahina hitondra ity variant delta ny Covid-19 ity. Etsakilany anefa dia te hanarina ny tontolon'ny fizahatany ao amin'ireo firenena tatsimo toa ny Espagne, Portugal ary Grèce. I Portugal izay nokian'ny Allemagne noho ny fanokafan'izy ireo ny varavarany aloha loatra an'ireo mpizahatany Britanika. Raha tsy ahivina tokoa mantsy dia i Portugal irery ihany no firenena ao amin'ny vondrona Europeana nandray ireo teratany vahiny avy any ivelany nanomboka tamin'ny tapaky ny volana May lasa teo. Marina fa ireo firenena ny atsimon'ny Europa izay mifototra amin'ny resaka fizahatany ara-toekarenany no vomafy indrindra tamin'ity arety mandringana ity. Manoloana ny fiakaran'ny taham-pifindran'ny ity valana retina ity aingana dia nandray fepetra vaovao isorohana ny fianaka izany i Lisbonne tamin'ny zoma teo. Anisan'ny fanapahan-kevitra no raisin'ireo manam-pahefana ny toerana tamin'izany ny fanokana-monina mandritra ny 7-20 andro ireo teratany Britanika izay mbola tsy vita vaksiny tanteraka. Nandray fanapahan-kevitra ny angataka valina fitiliana PCR negatif ho an'ireo teratany Britanika miditra ao amin'ny ihany koa i Espagne nanomboka tamin'ny farany volana May lasa teo. Mbola sarotra ny hitondra fampandrosoana eo amin'ny fampiroboroboana ny toekarena amin'ny alalan'ny fananganana orinasa raha mbola ny vahiny no omeny fanjakana sehatra anao izany eto Madagasikara. Andraikitry ny fanjakana nefa ny manohana ny orinasa malagasy na madinika io na salatsalany. Raha Mahenina sy Mathieu Prince. Sa mahalala ny rehetra fa ny vahiny no tena tompona orinasa goavana eto Madagasikara. Raha tsy izany dia izy ireny no atao mitantana na koa ampidirina anaty filakevim-pitantanana toy ny orinasa mpanjakana ary Madagasikara. Tsy mahatoky ireo mpandraraha malagasy fe ny fanjakana sa efa mibana ao anatin'ny kolontsaina fa ny vahiny no mahavita noho ny tompon-tany. Lazaina hatrany fa tany manan-karena i Madagasikara. Manan-karena fa ny vahiny no mitrandraka ny ankamaroan'ny zava-misy eto. Raha asa tsy dia mifanaraka amin'ny tokony ho izy no anjara an'ireo teratany malagasy sasantsasany. Toa any amin'ny mpanomey alalana anangana banky mihitsy no ohatran'ny misy sakany. Raha vao hoe vahiny akoatran'ireo efa misitraka ireo na ny malagasy ny batianao nisy namanay no nanakevitra hoe anao zareo dia voasakana hoe mbola tsy mivoaka hatramin'izao ka
tokony hitodika amin'izay zany zay mitondra rehetra hoe io banque d'investissement de développement io na banque fampiasam-bola sy fampivoarana tokony hisy atao amin'ny tany ohatratsika izao izay manana akora fototra be dehibe izay mbola afaka manangana indostria madinika salasala ny be dehibe na matena madinika any ambany volana dia efa zay taony hoe très petite industrie zay mampalaza ny sinoa tena tany ambany volo be any asy feno ka io ngamba everiko fa anisany ko hoe sakana anankiray mahatonga zany ny mpandraraha malagasy tsy afaka mihetsika mihitsy fa dia ambany vahoany reto banky goavana tazon'ny vahiny reto dia tsy afaka manao iny ianao tsy ndriko tsara fa reo orinasa vahiny ngeza be eto reo indrindra ny orinasa karana sy tsy hoe fanenjeran'izany izy dia noho izy ireo manana nationalité anankiroa dia sady maketo izy maafaka makavoleto izy no koa izy makavola ny velany na ny États-Unis izy raha manationalité américaine na ny Europe izy raha manationalité européenne fa ny mpandraraha malagasy tsy afaka ny eto ihany tsika dia banque eto ihany nefa re banque roa zareo mitana azy ny fanokafana banky fampiasam-bola sy fampivoarana na banque d'investissement no vahaolana hita ny mpahitokarena anampiana ny mpandraraha amoraina ny tanjana-bola laina amin'ireo mindrana izany ary hitarina fotoana lavalava ny ahafahana mamerina izany mipetraka sosikevitra ihany anefa aloha izany fa ireo banky efa nahazatra hatramin'izay no misy eto ary maro no tsy mahasamy mindram-bola amin'izy ireny tokony efa eritratra mihitsy izay mitondra hoe tokony isy ny atao hoe banque d'investissement de développement fa raha mbola io banque commerciale foana ny ainantsika izay ampelantanan'ny vahiny dia tsy tafiditsika ary 7,100 mizana vola lainy ianao anjara raha commerce metimety zay fa raha industrie tsy mety misy dia ohatran'ny Allemagne zao eo amin'ny 3 hatramin'ny 500 ihany mizana vola lainy tsy mamerina raha tsy afaka heritaona afaka miaina tsara le orinasa madinika salasalany ka ao amin'le sehatra faharoa mantsy misy an'io ao ny tena misy an'le hoe klasy afovoany mpanjifa matanjaka zay zany ny tokony mitodia zay mitondra rehetra mba namafy tsara n'izay le anangana zay banque d'investissement et développement anisareo singa ataky ny mpandraraha vahiny ampiasa vola eto amintsika ihany koa ny fahamorany ny findramam-bola betsaka nefa ny tsy lavorary ankoatra izay toy ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fisian'ny fitoniana ara-politika ny sihatry ny angovo ary ny covid-19 loha hevitra maro no anisan'ny novelabelarina tao anatin'ny fandaharana dinika omaly ny resaka ny makasika ny fankalazana ny fiverenana ny fahaleovantena fa ihany koa ny valanaretina covid-19 ny solomavamahoaka ny Madagasikara Mamy Rabenirina nandritra izay fivahinianany sy tao anatin'ny fandaharana dinika omaly izay mamintana amintsika ny vaovao ary mialy rary nombana sy Manorandre Malala tsikaritra nandritra ny fankalazana ny faraka 20 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara fa tsy ny malagasy rehetra no nianoka tao anatin'ny fahafahana sy ny fety makotrokotroka no karakarainy ny fitondram-panjakana nisongadina ny fisehoana teto amin'ny faritany Antananarivo raha toa ka noferana tamin'ny fipetraka-pahasalamana ireo vahoaka tany amin'ny faritra tsy araka ny notenenina trano ny zavatra natao raha ny famorim-bahoaka izay efa mihoatra ny 200 nolazaina nandritra ny fanokanana ireo fotodrafitrasa no jerena tsy Antananarivo rery no Madagasikara ka tsy tokony isy ny fanavakavahana araka ny nambarany solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina somary ny hafihafa ny malagasy zavatra faharoa nampametra-panontaniana dia zao hoe azo natao ihany le izy dia naninona no ny ferana ho teto amin'ny renivohitra Antananarivo renivohitra ihany na ahafahana nanao azy tena raha mifipetra entsika inge dia tena tsy nisy nazo nanao fankalazana ofisialy mihitsy nataiza akoatra teto Antananarivo renivohitra midika ve zany hoe ilay fitokanana an'ireo fotodrafitrasa ireo ny tena zava-dehibe tao anatin'le izy fa tsy mifankalazany ny vahoaka eran'ny Madagasikara ny fiverenan'ny fahaleovantena mikasika ny ady amin'ny valanaretina covid-19 dia nilaza ny anafatra vaksiny valoe tsy fatra ny fitondram-panjakana araka ny kabary ny Prime Ministre tamin'ny alahady teo tsy asehaka nisan'ny malagasy izy efa mahatratra 17 tapitrisa nefa izany mbola hita ho marisarisatra ny fitondram-panjakana eo amin'ny ty lafiny ity araka ny nambarany ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity hatrany ary mbola ampiafiana ihany koa ny vahoaka na dia eo amin'ny lafiny fahasalamana aza hoy izy ny mpikambana amin'ny gouvernementa ihany no nanakina
anio karazam-baksia izay nampidirina teto tamin'ny fotoan'andro a ka nahatonga ny vahoaka ho somary nyaotraotra sy nyayata amin'ny fampiasana azy ka nahatonga azy ireo ny andro hoe aiza le modely hoarahana rehefa nirotsaka tsehatra moa misika itenena koa ny avaty amin'ny mpanohitra laza hoe io ihany a no vahaolana mahomby ho fiarovana atsika amin'ity valana retiny ity dia hitatsika ny fitombony ny tahany vahoaka malagasy nyroso aingana dia aingana tao amin'ny fanatanterahana le vaksia ny fotoana indray raha ny tsy ampy raha ny tena marina fa dia na izany na tsy izany aza zay mahita hoe mbola miafiafitsika fa aloha tsy isa taona izany mbola tsy maro ny malagasy zany. Vitiny ny fankalazana ny fetim-pirenena hanao ahoana kosa ny fanarenana sy ny fijerem-baolana amin'ny sosialim-bahoaka izay efa mampitaraina ny olona maro. Fanontaniana mbola mipetraka ihany koa ny hoe efa manana paikady ve ny fitondram-panjakana hiadina amin'ireo krizy tsy latsaky ny telo vokatry ny valana retina COVID-19 izay hatrehan'ny malagasy. Ankoatra izay dia niresaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, ny tontolon'ny fampianarana, ny mikasika ireo nosy malagasy izay mbola hidivana amin'ny Frantsa, ny solombavam-bahoaka Mamirabe Nirina. Ny mikasika ny tena andraikitra tokony sahan'le izany hoe solombavam-bahoaka izany kosa no nisongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Lasa tsy tompony heviny intsony izy ireo fa fanarandrendrano no lasa mitranga ao amin'ny fanapahan-kevitra ohatranty ny taonivy fandaharana miara-manonja sy nameny sovelo sitraka sy Manorandre Malala. Manoloana ny fanapahan-kevitra sy ny fanovana avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mamofady ny tranga misy eto amintsika. Miariary ny tahotra ny mpanohatra ka atao avokoa izay fomba hanakanana sy hamerana ny avy amin'ny antoko-mpanohatra amin'ny fomba rehetra. Efa vohitsakitsaka aloha ny lalam-pandrenana raha ity fanovana ity ka mbola nolaniny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ihany. Eo koa ny tsy fahaizana mampiasa ny tena hoe anteny mera-pirenena. Raha ohatra zany ka maro anisa lay fomba n'ilay fitondram-panjakana eo anivon'ny anteny mera-pirenena ka tsy manao zavatra midestabiliser n'le fitondrana lay sombam-boaka dia maro toerana zany le fitondram-panjakana dia maro toerana le gouvernemanta na misy zavatra tsy araky ny tokony izy ary mitranga dia stable zareo hoe tsisy ninina manana mihitsy ange na dia misy zany fitsikarana hoe tsika avy aty amin'ny fanoerana hoe tsy hainareo mampiasa le teny mera-pirenena ka satria le mpikambanao amin'ny teny mera-pirenena manaiky an'izay karazana fomba fitondrana an'le sombam-boaka zay dia stable le gouvernement tsisy misy menimenina mihitsy fa dia manaiky eny ary fa dia ekena le zavatra ataon'ilay ampitondra ao anatin'ny gouvernement le fahefana-panatanteraka. Ireo tale jeneraly no mitondra fanazavana nandritra ny adihevitra mikasika ny fitantanam-bola. Misy tsindry politika avy any ambony ny momba ireo sorabola rehetra tapahana. Mila hajaina ny rafim-panjakana eny anivon'ny andrim-panjakana, indrindra eny anivon'ny anteny mera-pirenena, ilaina fanazavana izay mitranga rehetra, indrindra eo amin'ny fanapahana teti-bola iray, toy ny fanenana ny teti-bola ho an'ny ministera iray izao. Mivory ny asam-bomiera, ny batain'le fitondram-panjakana le asam-bomiera lasa nakany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Rehefa tonga tany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement io dia lasa ohatra ny hoe tany nanaovana le fanapahan-kevitra fa tsy tato anivon'ilay vomiera fitantanam-bola izay tokony hanapaka zany hoe inona ny ahitsy sy ny tokony omena amin'ity teti-bola ity. Rehefa naveriny mpikambana tao anatin'ny vomiera io tamin'ity fivoriana farany ity dia zao mivaly teny avy any amin'ny tompona andraikitra any amin'ny fahefana-panatanteraka hoe ka manamoramora kokoa an'ilay fanapahan-kevitra ny mitondrana azy nakany amin'ny premier ministre satria efa tonga dia any amin'ilay gouvernement nareo no miresaka. Ny zavatra tianambarany efa eto dia fisarahan'ny fahefana. Ny anankiray fahefana-panatanteraka tia mpanao lalàna, ny miasa zany ny voamiera fitantanam-bola dia aty amin'ny teny mera-pirenena. Fa zay moa zany nataony maro anisa, zay le teny antsika hoe tsika tsy nahay nifidy dia satria zareo maro anisa, tsika vitsy anisa, tsy afaka manao nininy tsika manoloana an'izay fa dia hoe miaritra koa zany hoe zay ny safidiny maro anisa. Tapitra ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao fa tahaka ny mahazatra dia ampatsefika anao vetivety aloha ny fandahara-potoana miandry ianao eto amin'ny MBS rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampalalam-baovao dia iverenantsika ho arano ny fanambarana izay nataony mpahalalana iraisam-pirenena Ramatoa Lettre Marsan aorian'izay dia izy kosa ny fandaharana Global News ary ny fandaharana famerenana ny fandaharana ahoana marina arahana amin'ny Germano Menjanahary aorian'izay nisy ny horonan-tsary Looper ny lohateniny filmana horonan-tsary izay lalaovin'ny Joseph Gordon. Dia izay koa no mamarana tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao izao alina izao mankasitraka anao. Nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.